Olona kaikaizy ihany no tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay ramatoa 17 taona izay nisy namono tetsy Mahavoky Avaratra ny aliny Alahady 12 Marsa ifoan'ny Alatsinainy 13 Marsa teo. Araky ny fantatra dia efa maty vady ity ramatoa nisy namono ity fa ireo fianakaviany no niara-nipetraka taminy ary efa nametrahany ny fitokisany reto farany. Efa matetika moa no nisy disadisa izy ireo ka niamafy izany taty aoriana ary efa nisy nifandroahana mihitsy aza tamin'ny rotota ka ireto voalaza fa fianakaviany ireto ihany no nahavandozy izao. Raha no heverina fa asan Jolay ity trangy ity tany am-boalohany. Kinanjo no ny fampitorana lalina nataon'ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny polisy-pirenena eto Mahajanga dia fantatra fa ity tovolahy ity teo ambanin'ny masony reny no namono ilay ramatoa raha samy teo avokoa izy ireo nandritry ny fotoana nisy eo an'ity trangy ity. Sary marina fa io ramatoa io dia efa ela ny maty ny vadiny dia izy tsy niteraka ka nefana izy atao hoe olona manana ny maha izy azy, manana fananana izy ka niavany akaiky azy no mba fampizarany mifanampy aminy amin'ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ireo farim-pananandreo. Nitsiry nefa taty aoriana nieritreritra ratsy teo amin'ireo olona izay nieritreretiny hoe havana akaiky azy nanankinany amin'izay zavatra zay dia mitohy teny ihany ny fiainana sy ny fiarahamonina izy mianakavy kely tao dia nia nasovana dia ny afara amin'iny famonona iny izay tsara marina fa ny zanatra vaviny ihany no tompon'antoka tanteraka tamin'iny famonona iny izay izy rery ihany no nanapitra ny ainy itoboko vavy tamin'ny alalan'ny antsy sy ny tofoka-tavoangy ary dia mbola narahany kenda koa zany zavatra zany mba hanaperana tanteraka ny ainy. Tamin'izay fotoana zay nefany dia teo ny maman'le izany hoe le raha vavy ny toboko vavy fa izy moa zany ny anankiray samy rery any nanatanteraka ny famonona dia indray zany nanatrika i maso teo fa na zany ary rehefa vita ny famonona dia anisan'ny nanampy izy amin'ny nampenana ireo mety indisy anisana fikaroana taty aoriana. Zay daholo zany ny anisan'le rehefa tonga tarina no amin'ny fitsiriana dia misy an'le piloty hita tarina dia izy no anisan'ny nanadio nanasany tapan'le zatovolahy sy nanafina an'le piloty iny zany. Ny nahatonga ny olana arak'izay hoe efa misy ny disadisa madinidinika teo anivon'izy ireo fa ny ay tsy zaka ny toboko vavy izay toetra tsy zaka nataon'ny ireto olona nitaizahany faty reto ka efa nisy ny fotoana nandroany azy ireo taloha kely teo tena androasiny tsy mipetraka tao satria zareo reo ray trano daholo dia nisy fotoana vitsivitsy zany zareo reo ndroasiny dia miverina taty aoriana amin'izay ny mafy ihany zany tsy fankazahoana sy toetra tsy zaka zany dia tamin'iny andro alahady iny zany izy dia efa niteny hoe manomboka amin'ny latsinainy sy ilana mipetraka ao ntsony zareo reo. Iny zany ny atombohan'le famalina zany hoe zareo io koa moa tamin'ny fotoana io nanomboka tamin'ny telo ny 12 ny volana marsa dia efa tao amin'ny toeram-pivarotana tao ihany misotrosotro nisy ihany fotoana sotrosotrona ka maromaro ny topalan'ny topovavy dia azo heverina amin'izay koa ny etahany toe-batany hatraminy amin'ny raika ambin'ny folo alina dia izy aloha niarany sotro taminy teo fa ity le vadin'le tovolahy ty ihany izy mianaka moa atao hoe mianaka moa zany finantiny dia rehefa avy eo tonga koa le ity tovolahy ty teo koa ity raha vaviny ty dia zareo ihany no sotro tao. Dia le zalahy ty amin'izay rehefa avy eo tany amin'ny 12 tafaverina tao rehefa avy niarany sotrosotro tamin'ny namany dia nitaonany zareo hoe ody dia teo amin'izay nitsirian'le fifamalina zay zany dia ny afara amin'iny famonona amin'ny fomba mahatsiravina iny. Tamin'ny fikarakarana ny razana nefa dia teo foana izy zareo reo teo zay hoe niverina anatin'indray mijery zany dia hoe atao hoe asan'ny zolahy zany no nisy raha hoe mijery tsotsotra ny tena zareo zany teo na io raha vaviny io ary
nandeha namonjy hatrany amin'ny fandevenana. Dia izy avy any izy vao nisamborona io. Dia iny zany somary naverikely nefa nazanona jany nefa tsikaritra, misy mahatsikaritra ny comportement ny fihetsika izy ireo zany. Ary eto izy farana koa ny ao amin'ny brigadier izay nifanome tanana taminay tamin'izay nanafitra an'izay zareo ireo nikapina ny fadiny fanadihadiana dia ny afara amin'izao fanamafisana hoe tena hoe zalahy rery no tena tokon'antoka tamin'ny famonoana an'io mamabeny izy mamabeny io. Dia nanatrika teo ny mamany sy ny sakaizany, izy telo ihany zany ny tao ka efa vita moa ny famotorana ety anivon'ny police judiciaire dia ho atolotra ny fampanohavana zany izy ireo. Entitra ny mpitandro filaminana eo anivon'ny polisy-pirenena nilaza fa tsy azo ekena sy tsy azo leferina ny fandatsahana ain'olona ny ninona ny antony, natolotra ny fampanohavana omaly ihany moa ireto nahavandozy ireto ary araky ny fantatra dia nahiditra amponjavonjomaika izy ireo io omaly io ihany.